atolotry ny radio Don Bosco anareo anio ilay tantara mitondra ny lohateny hoe tontolon'ny fanahy. Nosoratany R. Lala Frido Sakriman. Ovelominy tahinana antenaina, vona, fetra sarobidy, miaraka amin'ny vantso, ny ravo ary oly. Nandray feo sy nanatotosa, tovorazana mamonjy sy olosoa. Angaho ny tinjato tsy mba sakafo marainy. Vao maraina dia efa mitendry klaveo ny efitrao. Angaha io rehefa mahazo klaveo matsiaro sakafo izany. Mba manararotra an'ilay andro sabotsy sy andehanana miasa koa. Eny e, aleo ihany ane izy tamana-trano tahaka izao resy toy izay be namana sy mivoaka lava. Marina mihitsy izany. Ary hono efa voaparitaka daholo ve ny fanasana amin'ny mariazinareo e? Ie, saika efa nahazo ny anjarany daholo ny havana sy ny namana rehetra hatramin'ny mpiara-miasa koa azako. Ay kosa, tsara izany. Raha volana izany matsy vetivety ihany ary tsy hitahita akory dia tonga. Efa vonina tsara daholo ka. Tonga avaingana ny andro malaza fa efa mila tsy ho androko tsony. Zay aloha fa mahazo toa maman andeha ho any amin'ny zato any ambany a. Misaotra retsy a. Zany raha eniny akory. Sereny ity izy fa mitongilangilande mitondra an'ilay klaveo. Oay, angaha efa ela be ianao nijoro tao aorianako tao. Ie, efa ela be any teto fa tsy nasianao sira mihitsy. Tsy atakalinao ny klaveanao. Ndry, dia malahelo ve? Ao ary fa raharahiko amin'izay e. Zay ahay. Arona, avelanao mba hiara sakafo amin'ilay namako tamin'iny any ve andro any e? Ay le hoe namanao taloha mifankahita tampoka taminao tamin'ny herinandro iny. Ie, tena efa ela be ny izay tsy mifankahita nefa dia tena namako be mihitsy izy. Tsy maninona fa mandehany e. Endre tsara fotsiny fa tsy metalatala any. Merci chérie. Dia inona kiny vavao ry diary e? Tamahana tany Antananarivo tamin'ny mihitsy ianao. Nga hita izay hoe tamana e. Ny vaovao indray tsy misy fa izao. Izao faly mahita anao izao. Fa arabaina aloha nahazo tokantrano e. Dia miala tsiny fa tena tao anaty examen any tamin'iny dia tsy mba afaka nanatrika. Efa lazay mihitsy hoe fidirainao mihitsy izany ka tsy misy tsiny akory e. Fa mino kosa fa amin'ilay mariazy amin'iray volana ianao mba eo aza matahotra fa tena ho avy mihitsy amin'io ka. Sady izany verina hipetraka eto Antsirabe. Ay, dia ahoana izany ny fianaranao any Antananarivo? Mieritreritra ny tady azy amin'izay ary momba izay koa nke izao no tena antondeko aty aminao io e. Sao dia mba misy toerana sahaza ho ato aminao? Tsy olan'izany e. Rehefa tena vonona ianao dia tsy maninona fa hijereko toerana ato ampiasana. Tonga dia apetrao fotsiny dosianao. Marina ve? Oay, tena misaotra anjato a. Mananamana tokoa manana anao. Tsy misy isoranao re izany e. Inona fotsiny ary ny mampinamana raha tsy fanampy. Ankoatr'izay manao ny tanjon'izay any. Any izy any. Efa lehilahy lehibe. Afaka BBC teo izy. Andray, mandeha marina izany taona izany a. Ary mbola velona any ve le boky mazinoarana mpiady antsika taloha iny? Le boky navoaroaka antsika tao amin'ny fikambanana tanora ty boky iny ve? Mbola any ihany iny ka? Zany a. Tena mihaiko ny fitiavanao boky mihitsy aloha e. Lasa mpampianatra maziny malaza tao amin'ny liseny ianao tamin'ireny fotoana ireny. Aiza koa dia izany. Avy eo za tsy naninona indray ny voaroaka niaraka taminao. Kare marina. Souvenir tokoa ireny. Fa mba manahoana mamanareo any? Tsy hita salama, tsy hita marary satria raha vao misy zavatra mampalahelo azy dia mihetsika ilay aretim-pony e. Fa rovina ianao ny andalo any an-trano? Aleo fa mandalo any ary raha pitsatoandro e. Ay, dia miandry anao izany izay a.
ay ve misy olana ohatran'izany koa tany dia hiverina petraka eto Antsirabe izany ianao io? Ie, hipetraka aty amin'ny dada. Mba enjana koa zany ndray kelinao zany ay Njato tonga dia mba jereo toerana tsaratsara ao amin'ny orinasa ao izy Njato sady ny fahaizana raha teo koa ananany. Ka tsy amelako koa io raha tsy miasa manaraka mibaiko ao ampiasany mila manonotra ny tsy mety nataony taloha izy. Jereo izany fitazona ny lolo-po amiko ro mamanjato dia tsy miova mihitsy nareo reto rakizika. Ny taona foana no mitombo fa nareo dia tahaka an'ireny mbola mpianatra kely taloha reny hatramin'izao. Fahono efa ela zany nareo no mifankalala. Efa mifankafantatra hatramin'ny kely izay satria dada sy monsieur Fidy Rainy Diary dia mpiara-miasa sady mpinamana tsy mifankafofo no mifavelony dada Mo samy mpikambana tao amin'ny tanora ty boky izay tany amin'ny lycée dia lasa mpinamana be. Ay, dia mba endry ve keo ondry Diary chéri akio tamin'izany sanana ahoana? Izy indray aloha dia matotra izay tany an-dakilasy ny tsaiko satria tsy niara-nianatra manko izay. Ary mba nahaino safidy kosa zaniko. Sa tsy marina izany hoy zay Enao ty dia zaza kely fresa. Andray kosa izany ve mba famalinao nefa izany mba makatoky. Eny ary ao fa nahay mifidy vadiny sady bokosy be indrindra eto tany ianao afa-po mba zay ahay. Ary ireo kosa rehefa naim-piagorana amin'ny ray volana nareo fa nomey toko fa tsy eto am-pisakafoanana ka sa ahoana ry Diary? Ka efa tsy andro nysony kosa ny ilay andro malaza ry neny. Faroviana tokoa moa ilay izy amin'ny 23 Mai avy izao efa ny amin'ny dadanareo any ny invitation. Tsy ndraisy ny miangola nefinday iza olona miantso sa izaza sekretera tsy mahalala fomba tsy nga dia resaka tsy afaka miandry any ampiasana dia amin'ny ora fisakafoanana toy izao no miantso. Izany tokoa rehefa mpanan-karena tsy azo elingelenina amin'ny ora fisakafoanana. Raiso zavatra maika izany leo tapahana fa avy eo izy atsoko Rovina moa zany ianao no makeny amin'jato ilay hoe makeny ampiasana. Rapitsaona sainy miverina. Efa nateriko tamin'ny herinandro matso ny dossier. Ay ve? Ie. Mety tsy hahatratra azy zany ianao izany fa ahoana? Ka izy aza atao hoe lasa ny prika vilako ka tsy mbola fantatra hoe Rovina no hiverina nge. Manao fotoana tsy matotra koa izy raha izany ka. Izay aloha ny filazany miangola azy fa tsy haiko mba tsy narahany miangola tany azy izy ko. Ka raha tsy vita n'izany ny fiainanako. Ka mafy any hery dada rehefa sary mpiaro izay izany hoe tsy afa niala tamin'ny asa tomponga miangola fa raha ny sitrapony dia izay misy anjato dia misy azy koa. Mampime amitsy ianao ty anaka. Inona koa zao mampime an-dada amin'izany ka. Ka le filazanao azy dia efa sala amin'inona eriko. Mahatsiaro tampoka amin'ilay fitantaranao ny zava-misy tany amin'ny Njato tamin'ny faran'iny ka. Ay ve ka tsy namorona ny ary dada fa tena marina ireny tantaraiko an-daty reny Ianao ty dia tokony nanao mpandinika fiarahamonina mihitsy any dia doetra anao ty mandinika sy mamantatra zavatra hafa foana ty tsy izany fa miariary ohatry ny vahiakandrana ny asa rotam-piarony. Raha voavariana amin'ny resaka elaela amiko Njato ka tsy misy hidirana ilay resaka dia mamorony resaka ianiko tiana amin'ny aingana izy. Ka hivadiny iny ka ataonao ahoana ary? Ka na zany azy rariny izy raha hosarotiny. Angamba hiveriny vao hoe anadala ny vadiny sy mba mitapitapitra. Rehefa manatitra teny am-bavahadiny Njato dia naraha-maso tsara tery lavidavitra tery. Ka efa fantatrao izy zany dia anjaranao ny mandanjalanja ny fihetsika ataonao amin'ny Njato mba tsy hiteraka olana. Marina mihitsy izany fa mba hanambady koa aloha Njato hanambady an'iny tsy haiko fa ohatry ny tsy dia azoko loatra ny toetra n'iny miangola iny ka. Mama Njato ty miantso ty. Allô? Accidenté? Andriamanitro ao fa ho avy any zay zao dia zao fa misy ina ondry dada satro ny loza mpifamoivozana ho Njato
Andriamanitra fa naninona tany Brigaville tany nefa izy zay tena atondihany loha tsy nambarany tamiko fa laza fotsiny izy hoe izy surprise goavana. Tsy tokony nanao voyage tsony ange izy. Matetika mantsy ny olona atao raharaha tahaka anareo zao tena halandoza, mila mitandrotandrona tsara. Efa niezaka ny sakana azy ihany afa tsy naharesy doika azy. Dia taiza ho aiza tsara ny sehoan'ilay loza 5 kilometra tsy dirana n'Ambatolampy. Mamanjato zany zao no efa niditra ny jera zao. Ie, fa olona ray ihany mbola mahazo miditra ao. Tena mitaitaina be afa tsy misy milaza vaovao farany mihitsy. Ny mpitsabo mivoaka dia miditra fotsiny. Maman moa dia miletika ao. Ino mivoaka iny izy? Mbola tsy mahatsiaro tena foana izy hatramin'izao. Very aoka izay mamanjato aza manao ohatran'io ianao fa efa eo ampelatana mpitsabo nga izy. Sady arary eo koa nenao tsy ho tantoko raha sanatry manino io zanako io. Tsy mba mahanafa-tsy io angina maman. Za koa aza nisy matahotra anafy tena misavoritaka be mihitsy antsiko zany. Eny reto misy fanavodina sain'ny dokotera Vidina mba jereo kely neraka izy ty zafady. Ento ty ary vidiko lasa kely ary aloha ividy andreto any amin'ny farmasia. Eny ary azafady kely raha mademoiselle. Ahoana izay? Aizakainy misy an'le tovolahy loza mpifamofoizana tany Ambatolampy vao niditra teo iny Monsieur Njato ve? Ao amin'ny urgence ao izy. Tonga dia mandehana amin'iny couloir iny fotsiny ianao dia izay chambre voalohany hitanao ankavananao no izy. Misaotra indrindra tompoko. Mahafantatra ny Njato zany iny olona iny. Mety namany angambana hoe mety ho mpiara-miasa aminy koa. Andraso hoe somary erika kely io fa miresaka amin'ny angoly io. Akaiky andry zareo izy ray izany. Dia akaina kely aloha fa reraka be ny saiko. Marary sa ny lohako izany dia. Kay. Oe. Andriamanitra. Diary. Enao sisa ny farafahanantenako. Njato. Fa manove enao ve io? Ie, za ihany ty ka. Zay vao mba nisy olona nanaiky resaka amiko androany. Way. Tena tsy azoko. Fa nahoana no atao trano ianao? Nga ianao tsy haiko hoe nisy inona fa tena miavinavina sy mody tsy mahita daholo ny olona. Eny hatramin'ny eny sy miangola. Andriamanitra. Fa inona reto zavatra hitako ty Vo io Njato no hitako dans le coma tany amin'ny hôpitaly. Nefa zao indray dia izao izy no resaka amin'ny fantana amiko ty hatra. Diary miainao ve ianao misy inona ho afa tsy azoko? Anga tena tsy mitombona izao. Misaotra an'Andriamanitra za fa tafahoana taminao. Nitady anao foana androany tontolo. Ka Njato sao dia mba manofy aza. Sa mahita matoto tato lasa tala angamba. Fa maninona koa ianao Ka tena tsy haiko tena vo eo ana hitanao tany amin'ny hôpitaly. Tsy azoko zanga tany amin'ny hôpitaly zany androany Ka ianao ne le accidenté tany Ambatolampy iny dia maninona? Sao dia mba manonofy azy ianao. Izany ety tsy marary tsy marikoditra ka nolazainao fany amin'ny hôpitaly. Njato tena mahafesatra be zany lohako zany. Fa sao dia mba marary azy ianao io kosa Tsy misy zavatra tadidiko. Toy ny tsy misy fantatro izay nahazo Zany hoe ao anatin'ny tsy fahatsiarovan-tena lalina zany Njato. Ary miririto ilay voalaza ao anaty boky ny fanahany. Tokony ho entina any amin'ny dokotera mihitsy ianao ka. Andao mihitsy aloha any amin'ny hôpitaly tsika ka.
andao toko aloha so ahita loza eto ka. Tsy aleo ve tonga dia manao consultation ato e? Aleo aloha jery olona vetivety atsy amin'ny urgence tsika ka. Aleo tonga dia hiditra fa efa ora fa mangina izao. Ary aizy miangola. Angatsy hoe izy indray no garda ty moa. Andao tsika tonga dia hiditra Arinjato Oay, fa iza koa io olona io? To mibandy be daholo na ny lohany na ny tanany na ny tongony. Fa izy io ry diary a? Io ary fa marina ny eritreritro. Dia tsy fantatrao ve io Arinjato? Ianao io Arinjato Fa zaho ahoana e? Aza mba manao vazovazo ratsy io moa e? Fantatro hoe zavatra tsy fahita amin'ny fiainana izao. Nefa miangavy anao aho tony. Teneo tsara aloha ny endrika olona io vao mamaly ahy ianao. Ahoana moa mahazahana io e? Zaza nge ty akaikinao ty e? Eny, saingy jereo tsara ho hafa ianao io. Accidenté tany Ambatolampy ny fiaranentinao ary vokatry ny tona mafinazy ny lohanao dia tratry ny tsy fahatsiarovan-tena lalina na dans le coma ianao. Inona? Zany e. Mandainga ianao e. Mangino ianao fa mankarary ny lohako na mandre anao aza. Ty nefa tena za tokoa. Ie, tena za tokoa io. Tsy a? Fa ahoana zao e? Fa maninona e? Andriamanitra, hitako mivatana ny tenako. Hitako mitsotra eo ambony fandriana ny vatako. Fa maty avy e zany e? Tsy maty zany renao fa efa eo andala-pitsabony reo mpitsabo e. Ary aza mbola manary toky. Ka tsy efa matotovy e zao miresaka aminao zao matoa io hitako ny vatako e. Ka motso ny maty ny manangatra. Eny e, saingy jereo fa mbola mihena tsara ianao. Zany tokoa aloha e. Ka inona ary ny dikan'izao e? Araka ny hitako tamin'ilay boky dia zavatra misimisy no hoe mety hiala amin'ny vatan'olombelona iray ny fanahany ao anatin'ny aretina na hoe ny tsy fahatsiarovan-tena. Nivakiko tao anaty boky izany saingy tsy nampoisiko tena misy. Tena zava-baovao sy mahatalanjona ary mampatahotra azy ao zava-miseho amiko izao e. Toa tsy mampino nefa dia voaporofo. Ndray, izay vao mazava amiko ny zavatra rehetra. No heveriko miavina sy mody tsy mahita ny olona kay tena tsy misy mahita tokoa. Hitako hoe koa any toa tsy afaka mikasika nininy zany. Okizay averiko ihany fa tsy mbola maty ianao. Ary aza matahotra fa hanampy anao Oay, ineny. Neny mahita avy enao? Ndry, angandry miverina indray e. Ie, nisy zavatra tao anaty valopy izay ho tsy hitako dia niveriko hoe adiniko taty. Ay, tsy aty akoriko. Ay, reraka ny vezivezy ndry raha izaniko. Ary avy nijery fanafody anga ianao? Ie, nividy andreto teny amin'ny farmasia. Neny ary aizy miangolana ianao rery ny sahirana aty e. Mampalahelo aty ny Jato. Manantena ho hitandreny Jato izy. Ary inona ho any mahavariana ndry any amin'ny rindrina any e? Tsy jerendre akory ny zavatra asio. Oe, azafady fa variana be aiza tokoa e? Tena tsy hita ny ary dia ary e. Reto ka, saika raha mpanafody afonga ireo e. Izy raha teo moa tsy afaka hina mpanafodiko. Ka rariny raha tsindro ny serum avokoa. Kely ny finoko anaka. Efa adiny enina ny lasa nefa dia mbola tsy mahatsiaro tena foana izany.
Mahireza mananjato a manana fanantenana fa tsy maintsy sitrana izy, tsy maintsy miasa ny fanafody. Neny aoka izay moa zany ka ty akaikinao ty jerena ty fahorinreniko zakako zao ndeha ho izy ianao? Ahoana ho ianao? Ka saika hiteny aho hoe aiza no ale anjato rehefa sitrana izy raha toa ka hoe ho voy eo koa ianao. Marina k'izy zany asa angambaka izy nahazo anay raha tsy teo nareo ry diary na dia lavitra fianakaviana azy zay dia mahatsary tena manakavana manana anareo sotra kia. Tsy misy tokony isoranao zany fa zanga aloha angatadalana angamba fa tsy maintsy tonga maraina eo ary rapitso. Ie dia ho iteo koa izay fanampiany. Eny fa raha tsy afaka ianao maraina dia tsy maninona satria le namandry mengola tonga teo nilaza tamiko fa ho avy eo ny rapitsy maraina. Le tovolahy fotsifotsy manao solomaso teo tamin'ny maraina iny? Ie indrindra iza moa ny anaran'izy teo ohatrany tsy dia tadity satria tsy mbola fahitako. Eny ary loha zay fa dia mandra-piona ianao? Veloma retsy nataoko fa tsy ho avy ianao, efa tsy androko mihitsy andehanana ody. Aiza kosany dia hoe tsy ho avy raha filahako izao hoe miditra hopitaly dia tsy mba hikoropaka nampy kosa io vavanao io mba fero kely indrindrina ane manatsofony. Iza nanireny teniko hoe sika roa reriny ato sa injato mitsotra tsy mahatsiary teny eo na tahoranao? Ka mila maily foana tsikako, tsy fantatra izay olona miditra tampoka eo, sady diary izao no avy eo. Le sipa hitako nampangina mamanareo mariny ve zany? Ie, na manjato taloha iny ary miverina mipetraka aty. Dia mba miara manao garda malady ato zany zaiko. Ka le ferahanareo manao garda tsy rarahako fa nareo zany fa ny tokony hitandremana ny tiako ambara aminao. Fangaro toy ny sarikaro Tsy misy hidirany samy mihitsy. Tsy adala akory fa aza matahotra ianao ary aloha zany hoany fa fotoana kely mba hiaonana toy izao ve dia lanina miresaka tsy misy dikany miala aloha ianao ka ianao ve mitapy inona ary ty aza fihetsika kely tsy voahevitra ane dia mety ampidi-dozy na izany azy zany ianao raha mba mahafo fotoana ao atsonona dia 2 minitra aza indray sisy an'izany kosa mila miafy kely aloha eny za ve moa tsy andefitra foana ka mba miaritra kely aloha tsy ho elany dia ho azontsika ny amboary mitandrina fotsiny tsika sao dia isy atsikaritra ka ho simba eo ny plan rehetrarehetra. Fa hoana tokoa aloha ny vaovao faramomba an'ilay bandio izany hoe miady amin'ny fahafatesana izy kely dia kely ny chance aveloma no mpisabo azy kely sisa dia atsika ny tanàny vaovao mahafinaritra kosa izanyko efa tsy androko ery izany ny aina eo avoan'ny arena miaraka aminao zany sady izay tsisy raha filatony talohantsony fa airery ianao tovy tsy misy afitsika na za koa aza angery sa aza tsy androko izay faran'ity tantara ity everinao moa fa fidino any niaraka tamin'njato sy nanambitamby azy isan'andro sao saingy raha tsy nanao sorona fitiavako dia tsy ho vita soratra taminy ary dia ho simba koa ny plan rehetra. Marina tokoa k'izandry malala mandeha am-piadanana lesarin-jato aleo alamindamy mamizay loha reto boky reto tsy eo raha tsy misaviritaka be ny latabatro tena mila matory aka tsapako hoe izany tena tsy ampiamiko marina tsy hitapy amin'ity fa makiny boky ity any farany fa tsy nanenenako loha raha tsy namaky boky ihany ariva teo dia tsy nahita n'le resaka eksperiansa teo tena ny fanentsy amin'ny mahazo anjato mihitsy le zavatra mivakiako teo mba haizary izay tokony ampiarinaingana le fitadiavana silam-panahy voalaza ao amin'le boky teo ary lasa ihany kolo misaiko tamin'le telefona tsy nindray sy miangola tamin'iny zaza mihitsy ny soratra teo amin'le finday tamin'iny
hitako tsara satria teo akaikoko miangola. Laza izy avy eo hoe sekretera noho ny miantso nefa araka ny voalazany zareo dia tsy mpiasa ao amin'ny orinasa aza fa namanizy mivady. Midika izany fa mandaingy miangola. Ary ino no tia mahavariana anao anaka? Zany raha hitanao akory midirako teo Oay, ay ve dady? Tena tsy henoko mihitsy midiranao teo. Fa misy olana nga anaka? Tsy misy olana akory dady fa ohatry marary be fotsiny ny lohako. Ka reraka ianaoko. Sady izay indray tsy ampy torimaso. Aizako amin'ny firy alina mbola mirehatra ny jironao. Jereo moa reto boky mivangongo etiko. Ka efa zatra n'le mamaky boky alohany atorany ary dady. Ka na izany aza mba lanjalanjao ihany. Endrea. Arono ary dada. Iza moa ry dada ny sekretera ao ampiasana anareo ao? Matamengo, fa hono? Ary misy mpiasa tsoina hoe sahaza ve eo aminareo ao? Ka tsy mahalala olona atao hoe sahaza fa hono Hitany dada? Ndray mandeha izay tamin'le voatonga teto Antsirabe iny dia le niarany sakafo tamin'ny Rinjato Menakavy dia nisy ny antso ny finday any Miangola dia tsy niraisiny. Izany hoe sahaza izany ny soratra hitako teo amin'le finday. Nefa izy nilaza fa hoe ny sekretera noho ny antso azy. Ianao anaka aza miditra lalina amin'ny fiainan'olona. Eny fa androany vao fantatro hoe sahaza kay ny anaran'ilay tovolahy namany Miangola. Namany? Dia maninona? Dia tsy hitako izay nandaingany hoe sekretera ny antso azy. Nefa nge io sahaza io naman'izy mivady. Aleo re izy sy ny fiainany ho any izay mahasoanao no ivero. Ka zanga moa miditra amin'izay fiainany ihany fa ohatry ny somary misy zavatra tsy dia mazava fotsiny dia mba gaga. Miaiky ny afetsenao ty ary Miangola. Ka tsy maintsy ampiasaina amin'ny ilana azy ny sainako. Raha mbola velona ny mantsy ny reniny zato dia tsy mbola azontsika ny arena rehetra noho izany tsy maintsy eliminena koa izy. Fa ianao ve tena mino fa lahatokana tokoa aloha ny Njato so sanatria manana ray-tapo hafa any izy. Adray, lahatoka mpanankarena iny ary mpandova tokana fa zamanahy ianao manontany any mantsy so sendra dispaika tamiko si. Aza matahotra fa tsy misy dispaika izany eo sika matomanao zavatra dia efa mipetraka tsara daholo izay ny stratégie ary bien renseigné. Milay akizany. Dia Rovina zany no atomboka ny fanomezana ilay fanafody haute-dose andramamany. Ka efa nanomboka androaniko ary arotoko amin'izao izy manaraka traitement amin'ilay aretim-pony izao. Ary ataoko avo roa eny amin'ny tokony izy fotsiny fanafody omena azy dia vita. Tsy mba mendrika fandombera kosa ve aloha izany rehetra izany. Aleo marina sina zava-pisotro aloha ferahana. Andrasikely aloha ka an'izay Miangola. Hoay marina. Tamin'ny makaty le raha matoa izany. Lozy ty. Aiza no isitriako. Ato amin'ity aromary ty angamba. Midy lakile kay ty. Aiza reny fianako Miangola, aiza ianao Hoatray, nakaiza koa ary kalakely iny Maman zany lasa ho anefitra ao izany. Aleo alofiny izay inaingana. Aza hitako ka mitady anga maman. Tsy misy inona akory fa saika ilaza aminao fotsiny hoe andeha vao maraina any amin'ny hopitaly dia aza mieritreritra raha tsy mahita Ay ve. Taoko fa dia ilaza inona koa ianao. Zay fa tafandrimandry ianao Bonne nuit maman. Zaza, fa aiza ianao teo? Soa ihany fa lava be ty rideau amin'ny varavarakelinareo ty fa ratsy zany dia asa fotsiny Marina tsy saika nijanona trano mifoko amin'ilay ramatoa iny. Diary,
eny ampandriana matory fa aza mampijaly teny eo e. oay ay restory teto ambony latabatra teto njato fataiza foana ianao. Tany rehetra tany ahy mivezivezy fotsiny fa tsy misy pahita. Mihaino hain'ny fosafosa sy ny fanaratsiana ataon'ny olona ny teny e. aza makareti-tsaina amin'izany fa izay ahasalamanao aloha eritreretiny. Ka raha tsy fahasalamana tsotra moa maninona fa ny ange hafa mihitsy e. Fantatro izany nefa tsy tokony anaritoky ianao e. Ataoko any angekiny tsiokivy nefa ny zava-miseho manery aho. Eniko ny lazay le dokotera tamin'ny eny teo zao hoe miratsy ny fahasalamako. Mampalahelo loatra mijery an'eny. Sady toa tsy te ahita ny fahoriny miangola koa e. Ka manjary mandositra azy foana sy tsy te hijanonjanony ela ao amin'ny hopitaly ao. Hitako eo ianao tsy tazako mihitsy androany. Ay ianao kay tsy de tany amin'ny hopitaliko. Fa ianao nga tany foana androany? Zasy le sahaza namanareo sy miangola iny foana ny tany any keo maraina. Sahaza? Ie. Namanay? Ino marina raha mahalala olona tsona hoe sahaza zany. Tovolahy fotsifotsy manao solomaso iny izy. Namanareo ony izy raha ny filazan'ny miangola azy. Tena anarina vaovao be amin'ny sofoko mihitsy zany Ie, tsy manino zany fa mbola ho tadidinao ihany izy. Fa misy zavatra hitako tamin'ny boky izay ary njato mety asoanao ahoana ry diary? Hitanao zany hoe na ny voyant na reny mpitsabo nentim-parazan-dreny dia samy mahay an'io fiantsoana fanahy io daholo. Saingy betsaka mipisoloka eto Madagasikara ka ny mety dia mitady an'le silam-pananao satria izy rery ihany no afaka hisintona ny fanahinao. Ka amin'ny fomba ahoana moa ny ahitany amin'izany amin'ireto olona tapitrisany eto Madagasikara e? Izay indrindra ny tena mahasarotra n'ity raharaha ity satria dia tsy maintsy manao eksperiansa amin'ny olona maro ianao vao mety ahita an'io. Izany hoe io silam-panahy io izany. Na mety tsy ho hitanao mihitsy koa azy izy. Ka raha izany no mitranga dia mety tsy ho tafaverina amin'ny vatana intsony izany le fanahy. Izay aloha filazan'ity boky ity fa izay tena marina mbola tena samy tsy misy mahalala ny ambarany ato tsara mihitsy ka. Fa ao anatin'ny ady amin'ny aretina na koa andreo olona somnambiola dia ny silam-panahy tokana ihany no afaka miantso ny fanahiny sy manoro lalana azy hiverenany amin'ny vatany. Indray toa tena mampiroro ahy izy izany ka. Tsy misy resy tsy miady zandry njato aiza no alalanao raha hoe miangola vatinao ihany misy ka tsy mila mitady lavitra kory ianao. Enganetiko ry diary dia ahoana avy ary le eksperiansa atao mba alalana azy voalohany aloha dia apetraka manandrifo ny fo ny tanana vy. Ka raha tojo azy ianao dia ahatsapa fanana be avy any anaty ary miaingana koa ny fitempony fo. Fanampon'izany dia mpanjiny ny masony ary antsony ianarany fa arianao izy. Izay izany ny zavatra tao. Tanana vy moa izy teo? Ary avy eo mibanjina amin'ny masony. Ohatra izao zany e? Izao indrindra. Ary aza banjinao mafy toy io fa rehefa any ianao manao betsaka ka. Ohatra tokoa. Andriamanitro, mba hampio aho ifanojo amin'ilay silam-panahiko. Tena ho sarotra amiko mantsy izany raha toa ka tsy ianao nitaridalana sy anazava ny saiko. Matoky anao atombo. Tonga eto ambavady aty. Tena mitaitaina be aho izany. Inona re ny zavatra hiseho ato e? Dia ho miangola venona izy sa sanatritro izany. Aleo tonga dia hiditra ka. Ary iza koa iny lehilahy mivoaka avy ao amin'ny salon iny. Jerety izy toa maimaika be hafahafa. Iny fa lasa ny ambadiky ny trano. Andraso farahako.
iny fa lasa mivoaka ny vavady kely fa sao dia mba olona saika hangalatra azy ka izy ara tsy mitondra ninona mivoakavoaka ahoana moa no hoe mpangalatra mety olona vahina fianakavindry miangola angamby iny le endrika aloha mbola tena tsy fahitako ary aleo hijery miangola amin'izay aloha ka tsy atao amin'ny efitra fandriana izy sady tsy atao an-dakozia koa fa aiza mity andro amin'ny 5 sasany maraina ary mety ao an-davarangana io tokoa aleo tonga dia manatona eny mitopotopoka be foko mijoro manatrika ho ny voalazan'ilay boky avy eo ilay tanana vy manandrifonfony ary aleo mpanjiny kokoa ny masony zay miangola mandre avy ianao marina raha mba mahatsapa n'ilay hafanana be avy ao anaty sady jere miangola fa toa tsy mare ny anjoko akory andraso ro miangola lasa niditra ny atrano indray izy tsy maintsy mbola ho any amin'ny hopitaly indray zany androany tsy tonga any maraina zao kosa aloha rehefa vandra mamany dia mandeha indray andraso aloha ro miangola zany aty akaikinao ty raha mba afaka nikasika anao amantsy nefa indrisa mety tsy izy tsony zany ary inona azy tia mampiketrona be azy aza miferitraina amin'izany akery miangola efa kely eny sisa dia hiada-pinaritra tsy ho ela tsony dia hikipy ary tsy hifotsony ny masony jato kely io indray fa mirery izy sambatra ianao ry miangola mbola manana fotoana iomezana za ty kivy tanteraka no everiko fa mba miangola vadiko ny silam-panahiko kanjo diso hevitra dia zany akiny zavatra nazo alina tsy te hamohany miangola satria mba reraka koa izy zany zao dia tena fanimpanina sy reraka be efa manaraka tsara ny traitement soratany dokotera ve nefa ianao efa 2 andro aho zao no nihinana fanafody fa omaly andro faharoa nihinanako azy no to tsy haiko reraka be sy hafahafa dia atao hoe mety zany ny fiasan'ny fanafody ngamba tokoa rehetra saika andeha maraina be any amin'ny hopitaly matsy ahy io fa tsy tena azo aina dia saika lasa miangola hiaraka amiko so ihany fa nandandro io dia tonga dia misy namana sady dia nody mihitsy ange ioko ka manina moa rehetra raha tonga dia mba amboarindreny fanafodiko dia avy eo sika tonga dia mandeha tsy manina mihitsy ka ary eo andeha haka n'ilay karinesy fanafody ary sady haka ny poketrako efa vita fiomanana matsy ahy io eny ary mba nanahoana ary izay le expérience nataony jato ihany ve engany akamba naomby maninona ary any ohatrany malahelo be anjato zany tena tia hita azy nitopotopoka be riny foko tamin'le nybanjiny nomaly iny tao nanjary nafinaritra any nandany ny alina manontolo tamin'ny firesahako taminy nitamberina indray le fiarahana amin'ny sary atala fahiny zany ratsaroako tsony ny toromasoko tapaka matahotra ny iraiki-po amin'ny ankehitriny satria mitady tsy handray azo namana tsotra tsony ny foko ka mipitra tsary ndrery diary
efa vatin'olona izy sady amin'izay indray ny fanahany no miresaka amiko. Zao zany le hoe raiki piti amin'ny matoto sa hoe latsa-pitiavana amin'ny aloka. Reto retsy reto. Aiza hoe reto. Ty zany sotroina dia tiandray comprimé. Oay, sao dia mihoatra izany fanafody izany. Efa manaraka karniaka. Manahoana miangola? Salama kiry diary. Semba indray miplan amin'ilay fanafody. Tsy aitoka kokalaniny ty. Lasa ho any amin'ny hopitaly aloha zay ry miangola. Eny ary mazotoanareo mianaka. Mazotoko ianao. Esy, aleo atso ny verina ty indray izany sahazako. Tena vezivezy ny data mihitsy aty. Aisaka vao tonga tao amin'ny hopitaly dia hoe mba alaivo kely le dossier momba amin'ny Monsieur Vladimir. Azo indray izy ty dia hoe mba hoenty kely amin'ny madame miangola ho sy ny aviny. Tsy azoko mihitsy hoe nga tsy misy mpiasa ho ampiasana ny azo ny ranany izany mitotototo izao. So dia verina ho mpiasa irakiraka ho ampiasana ny zareo aza. Tsy azoko koa hoe maninona ary miangola ny tsy nandeha ny asa. Nefa izy tsy nankany amin'ny hopitaly koa. Ary njatoko azy ty tsy hita hoe mankaiza. Tena mety negatif angamba l'expérience tamin'ny miangola matoa izy tsy hita hatramin'izao. Allô? Allô? Diary, efa tonga ny ve ianao? Vao ety an-dalana mihitsy so dia verinao fa masinina ary dada. Zanakao ny afa tsy hoe mpiasa irakiraka ao ampiasana anareo izay ny tsy azonao. Azafady ary efa mba nialatsy ny taminao kosa ange zahay tsy ato le mpiasa tokony nalefako tany nefa tena ilaina maika le iziko. Eny fantatra hoe ilainao maika le izy matoa ianao dodina be toy ireny fa na zany aza ka. Miala tsy nianaka fa manome fahasairana anao ny saika olazaiko aminao fotsiny dia hoe mba asa velom'ny miangola ny finday. Ao fa ilazako izy fa mbola tsy nandalo tany ampiasana mihitsy izy zany. Hatramin'izao na zaza gaga mihitsy. Zay ary aloha efa hita mba vatiny zareo eto koa mantsy anatitra an'le dossier. Rehefa avy eo misaotra anaka. Aleo any amin'ny vavady kely no hiditra fa tia mihity avy any anatiny sady ato raty io tsy misy mpiampona amin'ny atoandro. Odio ody ohatray fa to tsy misy mamaly. Aleo raha nga tonga dia karana any ambony ihany fa tsy ny maheno mihitsy izy zany misy olona miresaka izany. Ka tsy ho gaga ve maman raha tsy ho any mihitsy Ka ianao ihany anie no laza hoe tsy andao azy tsony dia tsy mahazo mihetsika eo ianao. Ianao ty misy toetra. Misy feon-dehilahy henoko izany. Ohatra ny avy atsy amin'ny jefitry izany feo izany. Mitanelany izany varavarana izany. Misokatra be azaka. Tsy avelako andeha izany ho ianao Aleo anatonana eny. Hoay, i miangola dia izaza. Ohatray fa to mifanoroka. Tena nitrotsaka be le orana. So ihany aza fa nandeha posti mba tsy lena be le kitapo misy ny dossier ny dada. Fa tena tsy nampoisiko ny zavatra hitako iny.
Anjato amin'izasy miangola. Voaporofo le ahako. Mazava ny antony tsy mandraisany an'le apela taminy. Dia olona vita soratra voaviana vety izao sahady. Njato miady amin'ny fahafatesana moa. Ny vady indray manao ny ataony ao an'efitrano izy roa. Fa taiza ianao e? Efa miray tolakandro nge zao e? Miala tsiny rehefa tsy tao miangola. Zany ve? Ie. Tsy maneno zany fa sahary ny taitainany aminao. Mandana aloha misolakanjo ianao fa jereo lena be ianao dia avy eo misakafo. Aleo rehefa kelikely amin'ny sakafo ry dada. Mbola hakaina. Maninona ry ny zaza iny? Toa malokendrika be izy Oay, efa ela be nga ianao ny tonga tato? Vo eo ka reraka be ny haiko ry diary. Tsy miangola ny silam-panahinao. Ie, tsisy. Tena tsisy. Efa nanao andrana betsaka tamin'ny olona hafa koa fa tsy nahita mbokany. Mampalahelo ahy ianao. Eny efa fantatro na dia mbola tsy niteny tamiko azy ianao hoe negativa ny eksperiensa tamin'ny miangola. Fa misy zava-baovao hitanao tamin'ny boky anga? Tsy tamin'ny boky fa hita amin'ny masoko roa mihitsy. Tsy azoko. Tsy mahay metsara fela tsy ava-tonga dia ho lazaiko azy ty. Efa haiko hoe tsy silam-panahinao izy satria mahavita miaraka amin'ny olo-kafa. Mampirafainao miangola. Tsy mino an'izany ahy. Eny, mety iny ianao nefa dia ny masoko roa nahita zaza tao amin'ny efitranonareo roa. Le hoe namanareo. Diary fa inona daholo ary zany lazainao zany e? Sokavy tsara ary ny masonao fa misy tetitra. Mangina ianao e. Tsy te henanao tsony aho. Tsy mba namana ianao fa pampiady olona. Njato Njato. Fa misy inona e? Tataro amiko izay zava-misy ry diary lazao fa mihinanao Mangina tanteraka ty ny tanànanay. Mety zao angamba ny ora farany idirako ato amin'ity trano ity. Tsy manantena ny ovely riaria tsony miangola ny natenaiko le hoe silam-panahiko mba hamerina fiainana indray kanjo. Indrisy be koa izay tovovavy namana sy olo-patatra rehetra nanaovako andran'izay fa tsy nisy izy avokoa. Maso rena daholo izao rehetrarehetra izao eny hatramin'le diary le namako akaiky avy ny lasa mampiady amin'ny miangola. Aleo aloha mba hiditra ato amin'ny efitranonay sy miangola farafarany aho dia ho eo akaikiny eo. Ary aniza koa ty blouson ty, blouson maintimainty. Nataoko fa dia tsy hivoaka tao amin'ny dosy tao tsony ianao? Aizako sehany malalako ve dia afialako tory rery ato. Maninona? Tsy azoko. Marina tsy saika resy tory teto ampiandrasana anao teto Miangola? Fa izy io bandy io? Ary misy apela mankia mamanjata ny ty telefonina anao ty zany Ka tsy niraisiko mihitsy io fa leo be an'lelingeleniny ahy Ndray za amin'ny fomba fiteninao ry miangola. Vehivavy tsy vaniny ianao. Marina daholo ka ny voalazany diary. Tena marikiriko ary eto izy. Tsy hainao akory izy ray laza ny fahafatesany jaty nefa dia tsy niraisinao. Aza maika fa mbola tsy maty izy raha ny vaovao farany nambaran'ireo mpitsapo fa zany hoe efa tsy ho ela tsony. Ay, irinao mihitsy hatramin'ny hafaty sady tsy mahatra hatramin'ny zoma tsony iny. Fa milay mihitsy aloha le fikanao nanapaka an'le frein amin'ny fiaranjaty tamin'iny Zao mantsy dia tsy voarakaraka sika satria ohatrany hoe accident tsotra ihany niseho iny.
Andriamanitro, tsia dia mbola anareo koa ve ny tao ambadiky ny accident nahazo ahy? Andray, tena tsy napoziko e. Tsy vaniny ianao ry miangola. Oay, vaky le kady raha misy ny sarina sy ny zato. Nefa ne tsy misy rivotra e, na olona nandalo. Andriamanitro, otra matahotra ry sahaza. Inona daholo zany rediredinao zany ry diary a? Tsy rediredy araky ny eritreritrao zany fa zava-misy ny ainako. Hitako ary niatra tamiko. Diary a, olona tsy mahatsiaro tehinany amin'ny hopitaly angeny zato e? Eny e, ny vatany voafatotro ny tsy fahatsiarovatena fa ny fanahy kosa afaka miriry. Zao zavatra zao mihitsy nefa nahiko amin'ity fitiavanao mamaky boky tafahotra ity ka sady izay indray rehefa nijerena ny boky famakinao ao dia misy tera hafa daholy. Vokany zao nefa rany lasa mamorona tsy misy ny sainao. Dada, zavatra tena misy no lazaiko anao. Matory aloha makaina fa mety reraka ianao e. Andehanao gary tany amin'ny hopitaly aloha mba hisola azy mianaka. Tena tsy mino mihitsy ve dady e? Azo meno tsiny izy fa sarotry noho zao e. Neveriko fa tsy ho aty tsony ianao. Tonga hialatsiny aminao ary diary. Andriamanitro, tena lasa dala le zanako. Jereo ty izy fa mitendrery, mijerany amin'ny varavarakely ihany. Tsy te hitanao mamaky an'ireo boky ireo tsony efa matory ianao. Zay fa lasa. Dada, andray, tena tsy noenony akory ah. Mbola ino anao ihany izy amin'ny farany. Engany, fa miala tsiny raha hoe nanafitoana anao le resaka ny keo iny. Tsy tiako ianao hiaina anaty fitaka. Tsy adysoanao zany fa zany adala ary diary. Zany tokony hialatsiny tamin'ny fihetsiko fa tsy ianao. Tsy manome tsiny anao na zaza ny teo amin'ny toeranao dia toy ireny koa no mety ho fihetsiko. Tena menatra anao fa kay tena marina daholo ny voalazanao. Tsy hitako izay mahamenatra anao amin'izany ange. Ka tsy nentinino raha tsy nahita amin'ny masoko. Tsy mba natokony mahampinamana antsika fa jamba ny fiatsaram-belatsia amin'ny angola. Kanjo ny masoko roa no nataon'Andriamanitra nahita ny adalany tao ary nataon'Andriamanitra nahare zava-doza hafa koa. Fa mbola misy ina ihany koa? Eno ihary fa ho tantaraiko anao e. Efa ondrainy ianao? Iza? Diary, vao miposaka dia vao sahady. Efa tsy nomaly iny nanimba programa dia mbola ao ihany. Fa nisy inona? Adiniko tokoa anie ny teny taminao fa tonga maraina takizao izy omaly e. Dia avy eo dia nisiho ny karakara ny fanafodin-dramamany. Dre, sy mpamitonatonana. Ko inona moa zany fa efa vita andray ny fanomezana ny fanafody? Matsiravina mihitsy. Aleoloha mody ho any an-tokotany dia avy eo lalovako amin'ny salon ao. Aza ela fa za mila mivoaka ato a? Eny e, vetivety afa idiko avy any ivelany ianao. Oay, ary toa tsy ao amin'ny salon. Ay, io an-tokotany io. Aleo eo fa andeha hiverina. Mengola, avy mba hipetrapetraka e. Ty e, hitany akay. Makamaka rivotra ve? Ie, maka rivotra eto amin'ity toerana firesadresanay sy ny zato taloha ty ah. Ay, teto zany ny toerana be souvenir. Ie, toerana mana-tantara. Tsotra ne izy iny e. Tsotra saingy misoparany devoly. Ary ay zaza ny tsy tonga maraina. Angamo pakatifiry izy. Ay, ohatry nitako ny voaka ny vavahady kely izay mantsy izy ho maly maraina sa ho vina moa iny. Ie, ay, nisy zavatra nitadiavana tamin'iny ka. Inona koa ty lazainy ty? Zany fa efa ela zany nareo no mpinamana? Ie, eny efa ela talohan'ny ranay sy ny zato. Ay, fa re e.
hitako eo ny tena mifampiraiki-po be. oay fa velako eo aloha anao fa mainy lokako. Eny ary sady ataovy matsiro fa za misakafo aty andrany atoandro. Vehivavy be tsara vela ty, tsy noinoiny akory aho. Ohatra mahafantatra zavatra izany le diary sa aza manay aho hoe mahatsikaritra zavatra antsika izy. Inona mahatazanao amin'izany e, na fantany na tsy fantany fiarahantsika tsy manova ninnininy izany. Efa atsika lakile vao mikipy eo ny masonjato. Marina tokoa aloha izany e. Tsy zakako mahita mamanjato. Dia sanatria ho vaty venjato e. Fa raha pitso amin'ny firy moa ny sorona ry diary ny aparay rehetra? Raha pitso amin'ny fitora maraina? Aza mbola manary toky anaka. Tena kely ny finoko ry dada. Fa le izo kiala miangola sy le sahasiny fa tratra ny tanjona. Nitony aloha ianao e. Kary zareo ngeny nanapaka ny frein ny fiarany entanjato e. Ka nahatonga ny lozam-pifamoivoizana iny ry dada e. Eno a? Iza ny laza izany zava-tozy izany taminao ka? Ny fananjato ny resaka tamiko. Tena tsy manofinofo ve ianao miresaka aminy amin'izany? Zava-dozany izany resaka ao izany e. Diary mbola misy alaninina farany. Njato, miveriko tsy ho hitako tsony ianao. Nilaza mantsy ianao hoe andefa efa fanenina tanteraka. Io Njato ry dada. Njato laza ho azo ny marina. Fa aiza olona eo anaka? Oay, to misy mamelona le ordinateur nefa tsisy mikitika akory. Mihetsika ny clavier. Ino fa manoratra? Njato io manoratra io ry dada. Ino a? I miangola sahaza no tao ambadiko ny lozana azo a. Eto koa ary misy erafidy fa saingy tsy hitanao maso a. Eno diary. Andray, tsy nino raha tsy nahita an'ity clavier nanoratra ho azy ity. Zay vao mino lazaiko dada. Ary inona le alaninina ny lazainao ry Njato? Mitsangana dia mpanjino tsara. Ny tanako avy apetrako manandre fonfonao. Eny marina. Tsy tao atsaitsika tokoa. Oay. Tsapanao ve ny tsapako ry diary? Misy hafanana hafahafa. Tena zavy e? Oay. Miaingana koa ny fitempony foko. Diary ianao kay silam-panahiko. Andriamanitro, tsy hitako izay hanehoana ny hafaliako. Hitako ihany ianao? Fa misy inona anaka? Dada. Sa ihany kay dia afaka amerina ny fanahan-jato. Zay izany nahatonga an'le hoe zarero no nahita azy. Andray, faly be afa tsy ho maty Njato ry dada. Faly a. Zany ve anaka? Dia gaga amin'izao zavatra izao indray arak'izy ka. Tena faly ary diary. Inona avy amin'izay izany le atao? Vao maraintsika dia andeha ho any amin'ny hopitaly. Dia reto daholo ny atao rehetra. Enoy tsara a. Ino izany? Saza, ianao ve izany? Inona e? Izany fiomby menjera be any ambany an'izany. Tena misy olona tafiditra ato trano. Eny tokoa. Inona koa izany? Ohatrany hoe vazy menjera. Matahotra asa aza. Tsy ahavelako atory izany nareo anio alina e. To misokatra ho azy ny varavarana. Izany koa fa misy menjera le seza. Maman ve izany e? Tsy izy izany e. Izy ary any amin'ny hopitaly e. Izy izany e.
Izaho a? Oay, misy mandrehatra ny jiro. Sahaza matahotra be mangovotra ny tongotro. Ary to tsy misy olona akory e. Iny e. Zany ny aina ka teanao. Santa azo le mpamon'olon reto a. Misy mamelaka mafy a. Kay! Voadaroka bikoloako maty aho e. Zao sahaza ny olona tsy vanina tahaka anareo. Tena misy matoto ato. Velao re izay tompoko. Ary ny namitahanao a. Ny teti-dratsinareo. Mendrika famindra-povy e. Tena nisy nanala ny lamba firakotra. Mifona re tompoko. Aza pitaoriny izay e. Zay kosa fanjanona. Tsy njato ve zany mitendry piano any anefitra an'izany. Tena za mihitsy le hira fitendriny matetika. Aza miteniteny foana eo e. Zany mihitsy le hira fitendriny. Matahotra sahaza. Vonjere olona. Tena tsy azo mangina olona zao olo zao. Fa zany hoe nareo moa efa miangavy. Aza ela be nefa na izany aza. Misaotra indrindra dokotera. Andao aingana. Fa inona nataonareo e? Tena resaka lava be fa aleo rehefa avy eo tantaraiko aminao e. Mba ampio aho hoe andrehatra ny reto laboziny reto. Zay. Vonona ve noron-jato? Fa injato ahoana e? Tomboy amin'izay ry diary. Avy ato kavian'ny vatanao tsika no ijoro a. Raiso ny tanako dia mizaha tsy mihaino manodidina fa mifantoha amin'ny vatanao. Mety aloha ianao ry mamanjato a. Tsy azoko mitsika io zavatra ataonareo ry diary e. Fiantsoana fa nahitako tamin'ny boky eo ampiarina io e. Oay, io mivovotra be le fandrina. Oay, ary aizy Njato teo. Njato a, aiza ianao e? Tsy hitako izy. Ny maty tsikelikely lapsy. Mangovotra be koasa. Fa ahoana ana ka fa misy inona e? Eo aho hoe io boky io azafady. Diary. Dia io stylo io koa. Mila ataoko eto amin'ny tanana ity sary famantarana ity. Zao. Atao izay hikasika amin'ny tanana azy. Sara raha hita sisy izy. Raiso ty Njato a. Reraka biary diary. Mety mahita ihany koa. Ary ny janona le niozongozona. Tapitra maty daholo koa le labozia. Zay no izy. Engany ka ompy Andriamanitra. Oay, io mihetsika ny tanan'Njato. Andray. Tena mihiratra koa ny masony. Oay, velo Njato. Velona re zanako e. Sotranao Andriamanitra. Njato, velona marina zanako. Dokotera, velona zanako e. Andray. Oay. Mivakely aloha nareo zafady a. Tena velona somony tsara tokoa ty. Allô? Miangola, velona Njato. Velona ho any Njato. Manina? Anga? Velona somatsara Njato. Faly loatra. Sangendrizy. Tsy misy tadidiny nefa trandro ny ainany ny misteri hafa. Ny riariavan'ny fanahany ary ny ahitan'ny fampiravesany miangola sy ny namonondry sareo ankolakasy. Mifoana hiratra aza ny masony dia ny anaran'ny miangola na verimberiny. Tsy hitako izay atao. Ataoko ahoana so ny fanazavana aminy amin'izany rehetra izany.
azoko antoka fa tsy no ahy izy. Za nefa mino fa tsy maintsy hitady hevitra ro miangola aminao azy tanteraka indray fa tsy hipetra-potsiny amin'izao mihitsy izy. Zany eo ihany fa tena tsy zakako dia tsy mba nirara eninjato aho. Tena tia azy aho. Hay ve ianao ato any? Efa nivoaka ny hopitaly tolakandro teo injato. Any an-trano indray no toizina ny fitsaboana azy rehetra. Ay. Za tena tsy nahajanona ela teny ihany koa fa maharary be ny loko. Hitako mihitsy hoe tsy dia nahazo aina ianao vao nitady any miangoly injato. Tsy misy ninina tadidiny ange. Ka mety mbola hiverina tsikelikely eo ihany ny fitadiana e. Mitadiava fotsiny aloha hevitra nampirofona aminy zava-dratsy vitam-badiny. Ekeko fa tena ho sarotro izany saingy aza manafa hanampy anao ahy e. Hoay, diary? Inona koa ary le zava-niseho teo? Tsy nanofy aho fa toy nahita ny diary mihitsy. Tena fanina be aho zany. Hoay, zay vao miverina ao an-tsaiko. Diary, le expérience nataonay. Tena malahelo be azy aho zany e. Aleo atsoko amin'ny finday ano hoe. Tena tsy misy mandray mihitsy aho. Ary maninela be ao amin'ny tosy koa ary miangoly e. Iza no antsonao? Saika anontany zavatra ny diary fa tsy mandeha ny findayany. Fa efa nisotronao nga le jus nataoko anao teo iny? Ie, nangetaheta be aho dia efa nisotroko e. Ay, ka ahoana? Mangatsitsika tsara? Tsara mihitsy ka. Fa ohatrany somary sepotra kely aho. Zany. Aza matahotra fa tsy aharitra ela kory zany. Miangola, tena tsy mahazo aina mihitsy aho. Manjavona masoko. Kendakenda zany aho. Miala tsiny ary njato mipozina ny hitako fa mandahitra ka dia nataoko. Rehefa tsy nahomby ilay fanapahana ny frein ny fiaranao tamin'iny, dia izao indray no hitako fa mety. Dia vitanao ve? Eny njato tena vitako tokoa. Nitady hevitra amin'onanao zahay mba hiadananay roa amin'ny arena rehetra. Toy izany koa mamanao, nomeko fanafody avy roeny noho ny tokony ho izy mba anarahany aingana ny lalanao. Tsia? Tsy vaniny ianao. Tena reraka be ary miangola. Tsara ho fantatrao zany mba handrinao am-piadanana ary njato. Tena vity ty. Tsy mihetsika tsony mihitsy. Ary aleo atsona amin'izay sahaza. Allô? Allô? Zay eky vao tena vita tanteraka ty Ary aza ela be fa andeha amony reniny Ese. Aza mihetsika mahery basy voafana ty an-tanako ty. Fa ahoana zao? Ka tsy naninona azy ka? Tapitreto ny asa ratsinao Tandreny fa efa voadidina polisy ny manodidina rehetra. Midina ao anefitra. Mifona re tompoko. Tsy naninona azy Misaotra indrindra inspekteur. Fa nga tsy maty ianao. Njato. Fa ahoana zao? Kalatsy vaniny ty. Gaga ianao Eny
Tsy maty tokoa na dia indrony kasainao vonoana aza. Tena tsy napoziko ny ara-tsentsainao ro miangola. Zato alsaivo mamotritra ny tanako io polisy io fa ay marary Kialape tsara vela tsy ity. Mahatsiravina. Fa za moana ninona e? Aza be fika eo e. Efa niraisiko feo ato daholo ny resaka ao rehetra. Tsy avelao e. Ao, tonga dia petao menao tio. Manarana moramora ianao madama kely ary andeha haka an'le sahaza sakaizanao sika zao dia zao. Andriamanitro, ay fa reka nisy an'izany any le zio nefa tsy nisotroanao akory ka vao nanomboka natsiaro ny resaka SDR rehetra dia saika andeha hikiry aty aminareo na dia tena mbola reraka aza. Ka in'izay voaka indrindra ny nare amiangola ny resaka tamin'ny finday hoe efa nasiako pozina ny ziozotrony. Vao reko izay dia nariko avy hatrany le izy. Inivoaka amin'ny vavady ho aty indrindra nefa nahita ny inspekteur anjiva teo ivelan'ny vavady. Dia nitantaraiko taminy le hoe saika voapozina. Dia nasainy niverina tao an-trano sy modina anao tony hoe nisotra an'le zio zany e. Ary nasainy niraisiko tamin'ny feo tamin'ny finday daholo ny resaka tao an-trano. Fizy kosa ny antso ekipa natratra azy tato. Voafandrika tanteraka izy zany. Raha vao nahitanao sepitra izy dia nihevitra tokoa hoe tena misotra ianao e? Ie. Voalazany teo daholo nanapahany zareo ny frein fiarako, ny teto-dratsiny rehetra e. Fa tena misotranao ary dadany diary. Raha tsy nangataka mba hanarahana maso miafina amin'ny miangola ianao dia tsy nahita ny inspekteur anjiva teny akaikinay mihitsy ary tsy nahita velam-pandrika ny omby tahaka iny izy. Ay ny resaka tamin'ny inspekteur anjiva dada? Efa nilaza taminao ny aho hoe alampy anao hanamporofona ny marina. Dia misaotra ary dada. Dia isa zao ny renao? Salama tsara ve izy? Salama tsara izy ka. Aleo aloha akaram-boankazo sotrotsika araka izy Eny ary. Fa raha mety dia aoka mba tsy asiana pozina. Diary. Mba te hisotra an'le silam-panahiko Fa manina ianao no misento? Te hilaza zavatra aminao anefa mety hiteny ianao hoe namitaha miangola any ilazako azy aminao. Ary mety tsy ino mihitsy ianao raha hiteny aho hoe ahoana? Tianao ary diary. Nampiratra masoko ny fotoana tsy natsiarovako tena ka ny fandraisan'ny fanahiko taminao. Tsapako ankehitriny fa ny fitiavana mananisy teo amintsika hatr'izay nefa namatitra tsy kelikely ny fotsika. Saingy izany ny tsy nijery izany. Diary eo. Mba tsapanao ve ny tsapako e? Njato mitovy amin'ny tsapanao ny tsapako. Tianao koa? Diary. Renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe tontolon'ny fanahy. Nosoratany R. Lala Frido Sakriman. Novelominy Taina Nantenaina Vona Fetra Sarobidy miaraka amin'ny Vantso ny Ravo ary Oly. Nandray feo sy nanatotosa Tovy Razana Mamonjy sy Olosoa.